va lire des portions de la parole de Dieu pour notre bien. Amaky andininy avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra isika mba hahasoantsika. En vue de la message du Seigneur par notre sœur. Hotoyan'ny afatra izay nampitondrain'ny tompo ny anabavy. Nous suivons de vous faire savoir la volonté de Dieu. Dia arahanay ezahana ny ampafantatra anao ny sitrapon'Andriamanitra. On va lire Luc 12, 21. Vakinary ny Loka 12:20 andininy 2:20. Loka 12 andininy 2:20. Toy izany izay manangona tahiry hoan'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Et on va lire une autre portion, 2 Rois 5, 26. Ari Que mbola le prophète Elisha a dit à amaky andininy son anankiray serviteur. tsika mpanjaka faharoa toko fahadimy andininy 2:20 teny nambaran'ny mpaminany Elisa. Mpanjaka faharoa toko fahadimy andininy 2:20. Fa hoy Elisa taminy, tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin'ilay niodina ny ala tamin'ny kalesy hitsena anao raha lehilahy, moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana na tanin'oliva na tanim-boaloboka na ondry na omby na mpanompo lahy na mpanompo vavy va izao. Voyez, frères et sœurs, nous sommes vos parents. Jereo raha lasanabavy izahay no ray aman-dreninareo izy. Et le Seigneur nous a utilisé de porter l'Église à ce point-là de la bénédiction de Dieu. Ary ny tompo nampiasa anay mba hitondra ny fiangonana ho amin'izao toerana izao dia ny Et on a fitahian'Andriamanitra. déjà des milliers sont sauvés. Ary amin'arivony maro ankehitriny nefa voavonjy. Mais il ne faut pas oublier Nefa tsy tokony ho adinoina d'être consciencieux de ce que la parole de Dieu dit. ny ahatsiaro tena sy ho tonga saina mandrakarivany amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra. Nous avons prêché vraiment la dîme, Efa nitory marimarina ny amin'ny ampahafolo-karena izahay. mais le dîme n'est pas la doctrine du Nouveau Testament. Anefa ny ampahafolo-karena tsy io ihany no fotom-pampianaran'ny C'est la testameta vaovao, doctrine de l'Ancien Testament. fa fotom-pampianaran'ny testameta taloha Et io. nous, comme serviteurs de Dieu, on a dit, sagesse peut-être qu'on le porte de payer minimum le dîme. Ary izay amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia miheverina hoe fahendrena angamba ny farafahakely ny ampahafolo no omena. Et vous avez suivi la parole de Dieu et beaucoup de vous sont bénis. Ary nanaraka ny tenin'Andriamanitra ianareo ary sesehena no voatany. Mais maintenant, on parle de la volonté de Dieu. Ankehitriny kosa nefa dia resahana ny Et sitrapon'Andriamanitra. qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour nous? Ary inona moa izay sitrapon'Andriamanitra ho antsika izay? Selon ce que Dieu nous a parlé avant d'arriver ici, Araka izay nambaran'Andriamanitra taminay talohan'ny nahatongavana teto. allez, faites toute l'Église de partir partout et évangéliser. Andehana hoy izy ataovy ny fiangonana rehetra mba handehany tontolo eny hitory Ce filazantsara. qu'on parle maintenant, on parle seulement la vérité de Dieu. Izay ambara ankehitriny dia ny hany fahamarinan'Andriamanitra irery ihany. Et nous voyons ce que se passe, ce que est la volonté de Dieu, ce qui se passe dans le monde. Il est commencé de faire des jugements. Ary hitanay izay sitrapon'Andriamanitra sy mitranga eto amin'izao tontolo izao fa manomboka manao fitsaran'Andriamanitra. Et le jugement de Dieu, même que ce sera sur les panoutas, mais aussi ça commence de la maison de Dieu. Ary marina fa ny fitsaran'Andriamanitra dia ho amin'ny mpanota nefa dia manomboka ho amin'ny Et vous tranon'Andriamanitra allez izany. voir que le jugement de Dieu va prendre sévèrement de tôle ici à Madagascar. Ary ho hitanao mazava tsara fa hiditra ntsehatra eto Madagasikara ny fitsaran'Andriamanitra Que le mahery vaika. Fandakana ni le gouvernement peut prendre contrôle.
ary tsy azo ny fanjakana na ny gouvernementa fehezina izany. Dieu connaît comment juger le monde. Fantatr'Andriamanitra izay fomba hitsarana izao tontolo Il y a izao. beaucoup de bénédictions à Madagascar, Betsaka ny mais fitahiny. beaucoup de péchés, et des péchés entre le gouvernement et dehors le gouvernement. Betsaka ny fitahina, betsaka ny fahotana eto Madagasikara, Et fahotana amin'ny Dieu sera fanjakana juste de juger le péché. sy ny gouvernementa, ary Andriamanitra dia marina hitsara ny Il a fahotana. commencé de porter des jugements. Efa nanomboka nitondra fitsarana izy. Le cricket maintenant qui passe au sud, c'est le commencement du jugement. Reny valala izay efa miandoha any atsimo ireny fiandohan'ny fitsarana. Le pays est bankrupt. Tonga bankropitra ny firenena. La plupart des banques sont vendues à des banques étrangers. Ny akamaroan'ny banky dia efa namidy tamin'ny banky vahiny. Et les banques maintenant, on est pressé et on est activé de faire les anciens fonctionnaires qui touchent plus que 1 million, les débarrasser de eux. Tery ny banky ankehitriny ary reo mpiasa-panjakana izay mandray vola mihoatra ny 1 million dia tiany ho avotsitra avokoa, alefa avokoa. Parce qu'il y a un problème dans le gouvernement, Satria misy olana ao amin'ny fitondrana. il ne peut pas contrôler le pays. Tsy tiany ny hifehy ny Le firenena. pays multiplie comme population Mitombo ny mponina et le jugement de Dieu commence. ary dia manomboka miandoha ny Si fitsaran'Andriamanitra. vous êtes sage, vous recevez ce qu'on dit. Raha endry ianao dia mba handray izay ambara ankehitriny Préparez vous-même. ary dia hanomana ny tenanao ianao. Alors, frères et sœurs, Noho izany ry raha lasena vavy, nous prêchons comme prophétie zahay dia mitory toy ny faminaniana ce qui va prendre place prochainement. ny amin'izay zavatra hitranga tsy ho ela Et ça sera trop près. ary efa antongotra izany. Dieu a utilisé sœur de nous faire connaître que quand elle était jeune, 50 ans passés ou 60 ans, Andriamanitra dia nampahafantatra antsika tamin'ny alalan'ny sœur teo fa fony mbola il y tanora avait izy un jugement en Amérique. dia nisy fitsarana mianjera tany Amerika, ny tsara ny Amerika Il y Andriamanitra. avait des réveils, il y avait beaucoup de convertis. Nisy ny fifoazam-panahy maro betsaka sesehena ny olona nova fo. Mais les gens, à la place de utiliser la bénédiction de Dieu pour l'avancement de l'évangile, Nefa ireo olona ireo raha tokony ampiasa ny fitahian'Andriamanitra mba hampandrosoana ny filazantsara ils sont devenus riches pour eux-mêmes. dia tonga manan-karena ho an'ny tenany ihany Chacun izy. a augmenté son bar et son, comme on a lu dans Luc là. Ny anankiray ny tsirairay avy dia nandeha tamin'ny varony rehetra tahaka Et an'izay mbatitsika tao chacun est amin'io devenu riche. ary izy ireny dia tonga manan-karena. Et après le jugement est venu, Nefa dia tonga ny fitsarana taoriana. toutes les banques étaient fermées complètement. Nikantona avokoa tanteraka ny banky rehetra Et personne est allé là-bas le matin pour prendre l'argent, il n'y avait pas. ary ny olona nandeha mba haka vola maraina nefa tsy misy. Quelques-uns qui étaient très riches, on a commis suicide. Ny sasany izay tena nanan-karena be dia namono tena. Les autres sont devenus fous. Ny hafa dia tonga lasa adala Et tout l'argent qu'on a ramassé, c'est perdu. ary ny vola rehetra nangonona very avokoa. Après le gouvernement, pour maintenir la population des gens de vivre, Taoriana zany mba hitazomina ny olona hiaina tsara ny gouvernementa il a fait un ordre de tuer tous les vaches, dia defa baiko mba amonona ny biby tout ce fioky qui se rehetra. trouve animal en Amérique, on a commencé à tuer Ny biby rehetra tany Amerika dia nanomboka novonoina et donner les sakaf pour les pauvres. ary dia nomena sakafo Parce qu'il n'y a pas de l'argent, ny mahantra il satria n'a tsy misy rien ny à vola, faire. tsy misy ny zavatra azo atao. Alors tous les gens qui avaient de l'argent, ils commençaient à avoir une ligne, une queue, Ary ny olona izay rehetra nanam-bola dia nanomboka ny lahatra pour lui donner un peu de soupe et un Bah. peu de sakaf. hanomezana azy lasopy kely sy sakafo kely. Alors Dieu voulait donner une leçon aux croyants dans ce temps-là. Koa te hanome lesona ho an'ny mpino tamin'izany fotoan'izany Ils Andriamanitra devenus riches pour eux-mêmes izay tonga nanan-karena ho an'ny et tenany pour ihany ramasser richesses et faire sa famille riche et ses enfants riches.
mba nanangona arena sy nahatonga ny fianakaviany sy Et on ny zanany a fanankarena oublié d'avancer le royaume de Dieu. fa nanadino izy ireo ny ampandroso ny Alors Dieu fanjakan'andriamanitra a jugé, ils sont devenus tous pauvres. ary dia nitsara andriamanitra ka tonga mahantra avokoa izy rehetra ireo. Maintenant, dans la parole de Dieu, ankehitriny ny ray verenana ny tenin'andriamanitra nous avons des exemples. manana ohatra be dia be isika. Géhaz a été le serviteur de Élisha. Gehaza dia mpanompony Elisa. Il a vu l'argent, Nahita n'ilay vola izy, donation, fanomezana, argent du Seigneur. volan'ny tompo. Alors l'amour pour l'argent a rentré dans son cœur. Koa ny fitiavam-bola dia niditra tao anatin'ny fony. Quand Élisha a refusé d'avoir l'argent, Koa rehefa nanda tsy andray ny vola il Elisa, a couru vers l'homme riche. dia azy kosa dia niazakazaka naka amin'ilay lehilahy Il mpanan-karena a demandé l'argent. dia nangatahany ny vola. Alors le prophète l'a dit, Dia hoy ny mpaminany taminy, mon cœur, ny foko j'ai fa l'esprit de Dieu. manana ny fanahin'Andriamanitra Mon aho, cœur est couru vers vous. ary ny foko dia niazakazaka Est-ce nanaraka que anao. maintenant c'est le temps de ramasser de l'argent Moa va ankehitriny fotoana et fanangonana vola d'habiller riche ka hitafy arena et d'utiliser cette monde, ka ampiasa izany, ou c'est le temps de faire la volonté de Dieu? sa kosa fotoana izao anaovana ny Maintenant, nous les sitrapon'Andriamanitra. croyants, Isika mpino nous sommes en face d'une tribulation et d'un jugement de Dieu. manatrika zavatsarotra isika sy fitsaran'Andriamanitra Et il n'y ankehitriny. a rien d'épaiser le jugement de Dieu que de faire la volonté de Dieu. Ary tsy misy afaka ampitonoana izany fitsaran'Andriamanitra izany Je afa-tsy vous ny ai fanaovana ny prêché dans la sitrapon'Andriamanitra. convention, allez partout, Efa notoriko taminareo Mandiana, tamin'ny convention Mandiana, mandehana eny courir pour tontolo eny, votre vie, sauver Madagascar, ampiasao ny fiainanao, parce que le jugement a commencé. vonjeo Madagasikara satria efa nanomboka ny fitsarana. Maintenant, chacun de vous peut avoir des excuses. Tsiraray avy aminareo ankehitriny dia mety manana ny fialan-tsininy, Je ne suis pas riche, tsy manan-karena aho, mais quelques-uns de vous, vous avez de l'argent. nefa ny sasatsasany aminareo manam-bola. Pourquoi? Qu'est-ce que la volonté de Dieu dans la Bible? Inona moa ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny La Baiboly? volonté de Dieu de prendre soin de nous. Ny And if sitrapon'Andriamanitra we have food and clothing, we are satisfied. dia mikarakara ny tenantsika, ary raha manakanyko hanina ianao sy But those fitafiana that want to be rich dia tokony ho afa-po, and live in abundance, fa izay te hanan-karena kosa Et un ke vie de velona luxe. be dia be habiller sy cher, Mi- dépenser ta- l'argent. amin'ny arena mandany ny vola. Et nous voyons que le Seigneur a guidé les sœurs de nous donner l'exemple. Ary hitatsika fa mitarika ny sœur ny tompo Il a amin'ny donné atsika du ohatra, talent aux gens nanome talenta tamin'ny olona izy, et les gens étaient obligés d'un jour de donner réponse à ary Dieu parce que ndray andro il a voatery ny olona demandé de venir. mba hanome valiny amin'Andriamanitra satria nangatahany izy ireo mba ho tonga ka ampamoahana. Quelqu'un avait 10, il a multiplié. Ny hafa ny sasany dia nanana folo Et, na fitombo izy, et dans la réponse du Seigneur, ary tao amin'ny valitenin'ny il a tompo utilisé cette parole. dia zao teny zao no nampiasainy. Qu'est-ce que vous avez fait avec mon argent? Inona nataonao ny amin'ny Vous êtes fananako? créé dans ce monde, pourquoi? Noariana teto amin'izao tontolo zao On ianao a vu aninona? ça dans la convention, dans Isaïe. Efa novakina tamintsika izany tamin'ny feona Il be vous a an'ny Isaia. créé, il vous a fait pour sa gloire. Noforonony ianao ary noariny ho amin'ny voninahiny. Alors Dieu, vous appartenez à Dieu. Noho izany ianao dia an'Andriamanitra. Quelques-uns de vous, vous êtes en train de multiplier l'argent, Ny sasatsasany aminareo dia eo ampampitombona vola, multiplier le travail, mampitombo ny asa, pour ramasser plus que vous avez besoin pour nourrir et s'habiller. manaongona mihoatra noho izay ilaina mba ho amin'ny fitafiana sy ny Ce que vous sakafonao faites ianao. sera une malédiction pour vous. Izay ataonao ankehitriny dia hitondra ozona ho Qu'est-ce que anao. vous faites avec l'argent du Seigneur? Inona moa no ataonao amin'ny volan'ny tompo? À qui pour qui vous courez devenir riche? Ho aniza miazakazanao ka hitadiavanao harena? Pour vivre, Mba hivelona, pour avoir couvrir, mba hitafy, ou quoi? sa inona? Vous dites, je en ramasse pour le futur de mes enfants. Ho ianao ngamba hoe manangona ho amin'ny ho avin'ny zanako. Attends, ce ne sera pas longtemps, tout ce que vous ramassez
vous allez perdre. andraso kely fa tsy ho ela izay rehetra nangoninao ho verinao. Dieu n'est pas contre de vivre une vie propre et une vie zaho tsy manohatra de satisfaction et contentment. ny ivelona amin'ny fiainana atonony sy mianina Qu'est-ce amin'izany. qui est le moyen pour vivre à Madagascar? Qu'est-ce que vous avez besoin? 200 000, 300 000, inona 400 000? no ilainao mba hivelona eto Si madagasikara? vous êtes Mila 200 habitué 000 400 000. à manger beaucoup, 400, 500, raha ohatra ianao ka zatra mihinana be dia mais be si vous gagnez millions fa raha mahazo amina tapitrisa ianao et vous dépensez seulement 400, 500 pour vivre, ka toy izay ihany ny vola izay laninao qu'est-ce que vous mba faites avec hivelomana? le reste? dia inona kosa no ampiasainao ny ambiny? Qu'est-ce que vous faites avec le reste? Inona no ampiasainao amin'ny sisa Je tavela? mets dans la banque ny hoenao hoe ataoko any amin'ny banky et là-bas je accumule pour les futurs de mes enfants. ary any no anangonako azy ho amin'ny ho avin'ny Où zanako. est-ce que ça se trouve dans la Bible? aiza moa no misy nyzany ao amin'ny baiboly? Vous voulez prendre soin de vos enfants? mba te hikarakara ny zanakao Vous ianao ne pouvez pas. tsy ho hainao atao Parce que le zany temps viendra où tout ça va être perdu. satria ho avy ny fotoana ho very avokoa zany Dieu rehetra zany. dit, qu'est-ce que vous faites avec mon argent? hoy andriamanitra hoe inona no ataonao ny amin'ny Vous volako? devenez riche pour vous-même. tonga mpanakarena an'ny tenanao Mais ihany pas ianao pour Dieu. fa tsy mba manakarena Dieu ho a an'andriamanitra. dit, allez, faites des disciples. andriamanitra dia nilaza hoe mandehana eny tontolo eny ataovy mpianatra ny firenena rehetra. disciples. mpianatra Qu'est-ce qu'il fait les disciples? inona moa no nataondreo mpianatra ireo? Il augmente le royaume de Dieu. nampitombo ny fanjakan'andriamanitra izy Il ireo, évangélise. nitory filazantsara Il izy gagne ireo, des âmes. nitaona Il ne fanahin'olona travaille izy, pas pour lui-même, tsy mais pour miasa le ho Seigneur. an'ny tena fotsiny azy ireo fa ho Il a an'ny tompo créé pour un but. izay nahary azo amin'ny zavatra Dieu indrina vous a anankiray. créé, andriamanitra vous a nahary sauvé, anao namonjy pas anao, pour vous-même. tsy ho an'ny tenanao ihany, Pas pour agrandir dans la richesse de ce monde, tsy ny tombonao amin'ny arenity izao tontolo izao ity, mais pas pour votre famille, tsy ho an'ny pas ankonanao pour, akory mais azy c'est pour Dieu. fa ho an'andriamanitra. Et qu'est-ce que vous faites avec son argent? ary inona ary no nataonao ny amin'ny volany? Qu'est-ce que vous faites? inona no La nataonao? femme court de gagner de l'argent, l'homme court. ny vehivavy mandeha mitady vola, On lehilahy gagne miazakazaka 1 million, 2 millions. dia manangona Et qu'est-ce qu'on fait amina avec le tapitrisa. reste? ary inona kosa Qu'est-ce que vous avez besoin pour no manger atao et couvrir? amin'izany rehetra izany? inona no ilainao mba Vous n'avez hitafina pas sy besoin hinanana? plus que 500 000. tsy mihoatra ny 500 000 akory no 400 tokony 000 ampiasainao, pour- même si vous avez un tribu comme des enfants. na dia manana foko maro ary ianao zanakao. Alors, mais qu'est-ce que vous faites avec le reste? fa inona kosa nataonao amin'ny ambiny sisa rehetra? Mais Dieu a besoin des disciples. anefa andriamanitra mila mpianatra. Et vous ne pouvez pas être disciple si vous n'abandonnez pas tout. ary tsy azo ekenao mpianatra ianao raha tsy mahafony You zavatra cannot be rehetra. my disciple if you do not forsake all. tsy afaka tsy azo ekenao mpianatra ianareo raha tsy mahafony Quand zavatra le Seigneur rehetra. a commencé le Nouveau Testament, rehefa nanomboka ny testamenta il vaovao a ny tompo appelé des frères, des apôtres. dia nanomboka ny antso appelle des apôtres. rahalahy izay antsoina hoe apôstôly izy. Il a vu Jean, il a vu Marc, il a vu Judas. nahita ny jaona marika sy ny sisa izy dia hoy izy hoe arao aho. Peter, follow me. petero manaraha. Ils n'étaient pas des pauvres personnes. ireo tsy hoe olona nahatra. Peter et Jean avaient des bateaux. petera sy jaona dia nanana sambo kely, Il y avait des travailleurs. nisy mpiasa no karamaina, Alors il en a abandonné. nefa dia nafony zany. Et plus tard, Jésus a dit, quand vous m'avez suivi, taoriana kely dia nametra-panontaniana jesosy hoe fony nanaraka et je vous ianareo, ai envoyé pour aller évangéliser, ka nirahako ianareo mba hitory est-ce filazantsara. que vous avez manqué quelque chose? moa nisy tsy ampy Il a dit, taminareo? non, Seigneur. tsy atompo ho ireo. Le point que nous voulons vous faire comprendre, lafiny zavatra izay tiana azavaina qu'est-ce aminareo? que vous êtes en train de faire dans ce monde? inona moa zao ataonao eto amin'izao tontolo izao izao? Est-ce que vous êtes un disciple? moa ianao mpianatra? Vous êtes un suiveur? moa ianao mpanaraka? Vous vivez seulement d'utiliser ce monde? sa miaina fotsiny ianao Et eto ramasser amin'izao tontolo izao l'argent. ary manangona vola, Et vivre une vie ce n'est pas selon la volonté de tsy Dieu, mivelona amin'ny fiainana izay to tsy araka ny sitrapon'andriamanitra akory? but be content and satisfied
fa aoka ianao ho afa-po sy ianina et vivre une vie humble. ary iaina amin'ny fiainana manetry tena And tsotra all your resources will be to God. ary ny arenao rehetra ny zavatra ilainao rehetra dia ho Le vrai amin'andriamanitra croyant ne doit pas vivre pour lui-même ni pour sa famille. ny tena mpinomarina dia tsy tokony velona ho an'ny tenany ihany na ny ho Mais an'ny il doit ankonany utiliser toutes ses ressources, tous les moyens qu'il gagne de fa l'argent. tokony ampiasa izy ny vola rehetra azony ny izay rehetra nanana ny vola Concentrer tout et donner à la royaume de Dieu, avancer le royaume de Dieu. mba ho amin'ny fanjakan'andriamanitra sy ampandrosoana ny Être riche pour fanjakan'andriamanitra Dieu, mais pas pour vous-même. ho mpanan-karena ho an'andriamanitra fa tsy ho an'ny tenanao Tout ce ihany que vous voyez, c'est vanité. zao rehetra hitanao zao dia Ça va zava-poana avokoa disparaître prochainement. ho levina tsy ho hita avokoa Vous zao allez tsy ela entendre prochainement que les banques seront fermées andeha tsy ho ela ianao fa hikatona ny banky parce qu'ils sont vendus pour des banques étrangères. satria efa nivarotana ho amin'ny banky vahiny ireny Et toutes les banques étrangères maintenant en Europe qui a acheté les banques Madagascar, ary ny banky vahiny rehetra any eropa kehitriny zay efa nividy hita aty madagasikara ils vont utiliser les devises vauvaux. dia ampiasa ny devise vaovao Et izy ce ireny gouvernement n'a pas rien. ary ny gouvernemanta dia tsy manana inona na inona fa bankropitra Il ne peut pas rien faire, il ne peut pas parler, il ne peut rien tsy faire. afaka manao na inona na inona tsy afa miteny tsy afa manao na inona na Ni inona il peut avoir des devises elle-même et utiliser les internement ici. na afaka anana vola kory aza ka ampiasaina eto toerana tsy ho ela no hataterahana Quand zany les devises vont changer, rehefa iova ny vola ça ne sera pas selon votre volonté, mais ce sera ordre dia tsy ho araka ny de sitraponao Dieu quand tsykoa le jugement commencera. fa didy avy amin'andriamanitra rehefa iandony fitsarana Alors le prophète a dit à Géhézia, qu'est-ce que vous êtes en train de courir? dia hoy ary ilay mpaminany tamin'ny Gehazy inona moa ity azakazanao ny fokony nanaraka anao Frères et sœurs, est-ce que c'est le temps maintenant de ramasser de l'argent? ry raha lasy anabavy fotoana va izao anangonam-bola ho Ou c'est le tonga temps de mpanankarena faire la volonté de Dieu? sa kosa fotoana hanaovana ny Sauver les sitrapon'andriamanitra âmes avant de mourir. mba hamonjy fanahan'olona Mais mialohan'ny dites fahafatesana seulement par vous, ça ne va pas, il faut sacrifier vous-même. angamby ianao miteny amin'ny vava fotsiny ihany nefa tsy mandeha izany fa tsy maintsy mahafoy tena ianao Que nous serons nous autres le premier exemple. mba isika ny no ohatra voalohany D'être indrindra un vrai disciple. mba ho tena mpianatra marina Abandonnez tout. mahafoy ny zavatra rehetra Abandonnez votre sagesse. mahafoy ny fahendrenao Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de accumuler de l'argent. satria izay ataonao ankehitriny ny akamarony dia ny manangona vola Vous faites plus, vous gagnez plus que vous avez besoin de se nourrir. mahazo mihoatra no izay ampy ivelomanao ianao Et sy vous ne hitafina dépensez pas assez de temps pour ary le royaume de Dieu. tsy mandany fotoana ampy ianao amin'ny fanjakan'andriamanitra Nous ne pouvons pas aller contre la parole de Dieu. tsy afaka mandeha manohatra ny tenin'andriamanitra Quand isika Dieu a appelé les apôtres, il nous a donné comme exemple. rehefa niantsony apôstôly andriamanitra dia nataony ho ohatra ho antsika izany Et il nous a donné des exemples comment vivre et comment suivre. ary dia nomeny ny ohatra hoe ny fomba hivelomana sy ny tokony arahana Et Paul, qui était le plus utilisé de tous les apôtres, ary paoly izay nampiasaina indrindra mihoatra noho ny apôstôly rehetra qu'est-ce qu'il a dit? inona no nolazainy Suivez-moi comme je suis Jésus. manaraha tahaka ny mianarahako any jesosy manahafa L'explication de suivez-moi dans la même façon, ny fanazavanany hoe manahaka la dia même consécration, toy ny fomba la natao même toy dédication, ny fanoloratena fanokonatena fanokonatena mitovy mahafoy ny zavatra rehetra Il a travaillé, mais il n'était pas un homme d'affaires. niasa tokoa izy fa tsy olona mpitady vola tsy koa Quelques-uns de vous, vous êtes devenus des hommes d'affaires, vous gagnez peut-être 3-4 millions par semaine, par mois. sasatsasany aminareo dia lasa mpanao affaire ary dia mahazo amatapitrisa isam-bola Vous dites, je paye les dîmes. dia hoe ianao hoe efa mandoa Ça, ce pasoliny aho n'est pas dans le Nouveau Testament. tsy ao amin'ny testamenta vaovao Non. zany tsy a Si vous n'abandonnez pas tout. raha tsy mahafoy ny zavatra rehetra ianao Dîmes, c'est pour l'Ancien Testament, pour les pharisiens. ny fahafolokanena nge dia tamin'ny testamenta taloha ho an'ny fariseo C'est honteux pour vous de dire dîmes.
mamenatra raha ianao no milaza hoe mandony Si ampafolony vous êtes pauvre, par exemple, votre salaire c'est 100 000 ou 150 000, rangamba mahantra c'est ianao applicable sur vous. any amin'ny 2 alina 3 alina ny Mais si karamanao vous dia gagnez 500 000, afa-piarina 1 aminao zany million, fa raha 500 000 c'est anatra any honteux amin'ny de million dire dîme. dia mahamenatra raha ny ampahafolo no Il n'a pas arangaranganao dans le Nouveau Testament de dîme. Non, ça n'existe pas. tsy mba nomena taty amin'ny testamenta vaovao zany hoe ampahafolony tsy misy ao zany C'est pour les pauvres. fa natao an'ny mahantra izany Minimum. farafahakeliny Mais vous tous, fa ianareo rehetra que vous gagnez 500 et plus, et izay millions, mahazo 500 000 sy amina million c'est péché de dire de dîme. dia fahotana ho anao raha ny ampahafolony ihany Il n'y a personne qui a dit Amen. tsy misy ve olona afaka manao hoe amen Vous voulez entendre la parole ou non? te ian'ny tenin'andriamanitra ianao sa C'est tsy notre devoir maintenant adidinay de ankehitriny vous déclarer la vraie parole de Dieu. ny hanambara aminareo ny tena Parce que tenin'andriamanitra le maro temps dur viendra prochainement. satria ho avy tsy hoe la ny Vous fotoan-tsarotra serez jugés tous. ary ho tsaraina avokoa ny rehetra Quand je suis arrivé, j'ai demandé que Frère Cyril me voie et me donne rapport de notre... fony tonga dia nangataka tamin'ny rahalahy Cyril mba hanome antatitra ny momba ny toebolatsika Quand nous sommes retournés ici jusqu'à maintenant, on a envoyé presque 10 millions. hatramin'izay 10 milliards. Viens ici, niverenanay a dia mihoatra noho ny 10 milliards viens ici. 10 milliards, ça veut dire 9 milliards 700 millions. 9 milliards 700 millions zany Les dépenses de l'Église maintenant deviennent énormes. tonga goavambe ankehitriny makadiry ny fandaninim-boly ny De la fiangonana 10 milliards, nous avons utilisé presque, dans un très peu de temps, tanatin'ny fotoana fohy monja on a dépensé plus que 2 milliards. dia efa mihoatra ny 2 milliards no lanina Et vous savez, la vie n'est pas sûre. ary fantatrao fa tsy azo antoka zao fiainana On izao ne sait pas encore combien d'années le Seigneur va nous donner, moi et sœur. tsy mbola fantatray hoe afrina no mbola omen'ny tompo azy ny anabavo izy Nous faisons tout notre moyen. manao ny fomba rehetra izahay Nos amis nous donnent de l'argent qu'ils nous confient. ny namanay no manome vola ametrahany fitokisana izahay ny On a amin'izany confiance en nous que nous sommes vraiment envoyés de Dieu. mahatoky anay izy ireny fa hoe hirak'andriamanitra marina izahay Mais l'argent se dépense vite. anefa dia lany aingana ny vola Pour faire notre programme d'évangéliser toute Madagascar, mba hanaovana ny programme antsika hitoriana filazantsara manerana ny nos madagasikara argent va être épuisé très vite. ireto vola ireto zao a dia ho lany angana dia angana Alors nous avons besoin d'élever ici noho des izany personnes qui vont se tenir, mila manangana isika avy aminareo olona izay hanoana d'évangéliser ny fitoriana et de ne pas filazantsara payer le dîme. C'est honteux de payer le dîme. ampahafolo karenany ihany no aloha fa mahamenatra raha ny ampahafolony ihany Qu'est-ce que vous faites? Vous courez nous, jour et nuit. inona ary ramasser no de l'argent. ataonao miazakazaka andro manalina manangom-bola Vous n'avez pas même le temps d'assister. Et samedi était jour de jeûne et prière, et vous regardez l'église, il n'y a pas même maro ny tsy 30%. manam-potoana maly asabotsy dia andro fifadikanana sy fivavahana nefa Je vitsy dia travaille. vitsy ny Qu'est-ce que vous travaillez? dia hoy ianao hoe miasa Si tsiny vous travaillez tellement, vous n'avez pas le temps de prier miasa ao amin'inona ianao raha tena miasa et loatra ianao d'avancer le royaume ka de tsy Dieu, manana travailler fotoana le mivavahana Seigneur, c'est vain. sy ampandrosoana ny Vous allez fanjakan'andriamanitra terminer zava-poana à l'enfer. izany iafara any amin'ny elo ianao Il a mentionné seulement ce qu'on a envoyé en izay monnaie, plus que vola 9 milliards. ihany a no tononona teo mihoatra noho ny 9 milliards efa ho 10 milliards zany Alors beaucoup de vous, vous appuyez ces frères qui dépensent, ces frères qui dépensent. dia maro aminareo mientehitra hoe ndralahy ihany ny mandany ndralahy ihany Et vous êtes maintenant très occupés de devenir riches pour vous-même. ka sahirana loatra ianao mba ho tonga Pour votre mpanakarena ho an'ny famille. tenanao ho an'ny ankonanao Pour vos ankehitriny enfants. ho an'ny Mais zanakao pas pour le royaume de Dieu. fa tsy ho an'ny fanjakan'andriamanitra Si vous avez un métier, vous avez un commerce, on ne vous dit pas d'arrêter, mais raha manana asa ianao manana varitra ianao tsy concentrez milazaina akory hoe tout et envoyez vers la atsaharo royaume de zany Dieu.
fa mba mifantoa Gagner pour le royaume de Dieu. dia mahazaho ho an'ny fanjakan'andriamanitra fa tsy ho an'ny tenanao ihany. Ce qui a dit, moi maintenant je suis béni, je Zay vais milaza hoe grandir and enlarge my barn. za ankehitriny dia efa voata ary analehibe ny trano Vous fitehirizako, avez beaucoup en abondance. efa manana be dia be. Et qu'est-ce qui était la Ahoana voix de Dieu? no Qu'est-ce qui a dit? feon'andriamanitra tamin'izay? Fou, Riadala, fou. riadala. Ce que vous préparez à qui? Ho aniza mo izay no Vous maninao pouvez no donner arinao. cette parole à vous-même parce que tout ça va être perdu. Azonao raisinao an'ny tenanao izany teny zany satria ny rehetra dia Prochainement, vous allez ivery voir, avokoa. les banques seront fermées Tsy hoe ela dia ho hitanao fa ho akatona ny banky. et le nouveau devise viendra que vous ne pouvez pas utiliser pour amener votre âme à l'enfer. Ary ny vola vaovao dia ho tonga izay tsy azonao ampiasaina akory fa ameriny ny fanahinao any amin'ny elo ianao. Maintenant, c'est clair. Mazava Alors, qu'est-ce qui est le temps de faire? koa fotoana tokony hanaovana inona moa izao? Vous voulez avoir la sagesse de Géheza? Tianao ve mianana ny fahendren'ny Gehazy? Vous allez avoir la damnation de Dieu qui a donné à Géheza. Dia azo mifanameloan'Andriamanitra izay nomena ny Gehazy ianao. Qu'est-ce qui est le temps de faire? Fotoana fanaovana inona De izao? prier, Ivavahana, d'évangéliser, itoriana de se filazantsara, donner à Dieu complètement, anlora tena tanteraka ao pour être an'Andriamanitra riche en Dieu. mba ho tonga et pour mpanan-karena Dieu. amin'Andriamanitra sy ho ao Pas riche amin'Andriamanitra, pour moi-même, fa tsy ho mpanan-karena ho an'ny parce tenako que ihany, tout ça, ça va disparaître satria premièrement. ireo rehetra ireo ho fonkana tsy ho ela. La vérité, c'est dur, Mafy entitra ny fahamarinana, mais nous voulons entendre la vérité. nefa tiatsika ny On iaino veut ny entendre qu'est-ce qui fahamarinana. va passer plus tard. Tiako ny andre hoe inona ny zavatra iseho tsy ho ela. On vous dit, le jugement commence. Ambara aminareo fa efa miandoha ny A fitsarana, commencer. efa niandoha. Aucun pays peut sauver Madagascar. Ary tsy misy firenenana iray afa mamonjy manavitra ny Madagasikara. C'est Dieu seulement qui peut sauver. Andriamanitra irery ihany no Et afa il ne peut manavitra. pas sauver Madagascar s'il y a encore en abondance de péchés dans le pays. Ary tsy afaka mamonjy Madagasikara izy raha mbola tototra fahotana ny firenena. Et les enfants de Dieu ne font pas leur devoir, Kan zanaka leur Andriamanitra obligation pour sauver le pays. tsy manao ny adidy amanandraiky ny mba hamonjena hanavotana ny firenena. Celui-là est devenu paresseux, l'autre est devenu riche pour lui-même. Ny anankiray tonga malaina, ny anankiray tonga manan-karena ho an'ny tenany ihany. L'autre, il court jour et nuit pour améliorer lui-même. Ny anankiray kosa dia miazakazaka andro aman'alina mba hanasoavana ny tenany ihany, fa tsy mba Les mivavaka réunions de prière, où est-ce qu'ils sont? amin'ny fivoriam-bavaka mba aiza moa izy, lasa miazakazaka izy. Et après, Ary aorian'izany il y aura un jugement. isy ny Et fitsarana, le jugement de Dieu va punir les pénoutes ary et ny aussi fitsaran'Andriamanitra les croyants. dia anafainy mpanota nefa koa ny Parce que mpino, la parole du jugement commence de la maison de Dieu. satria ny ten'Andriamanitra dia milaza fa ny fitsarana dia miandoha ao an-tranon'Andriamanitra. Qu'est-ce que vous avez fait, Géheza? Inona moa ity nataonao ry Gehazy? Courir pour les choses bien. Miazakazaka ho amin'ny zavatsara, Les jolis habits, il a demandé des habits. ho amin'ny fitafiana tsara satria nangataka Il a fitafiana izy, demandé de l'argent. nangataka vola ihany koa izy. Elle a dit, la malédiction sera pour vous dans votre génération. Dia izao no voalaza taminy hoe ny ozona ny fanameloana dia ho anao sy ny taranakao. Maintenant, nous sommes devant une réalité. Manatrika zava-misy marina Nous isika vivons kehitriny. dans un pays qui s'est bankrupt. Mivelona ato amin'ny firenena izay bankropitra Et isika. si le changement est fait rapidement, Ary raha tsy misy fanovana aingana dia aingana, ce pays ne peut pas tuer toutes les vaches et vous donne de sakaf. ity firenena ity tsy afaka hoe amono ny biby sy ny omby rehetra ka hanome sakafo anareo. Ils seront obligés d'exercer le devise. Fa tsy maintsy voatery ampiasa ny volan'ny bibidia. J'ai parlé avec de banqueurs, mais il dit même Ça, les plus fortes banques malgaches c'est déjà vendu. Ny Et on resaka cherche tamin'ny de mpiasa vendre amin'ny encore banky une autre grande pour na dia les mibanky Canadiennes. matanjaka raha dia efa nivarotana ankehitriny. Alors tout votre argent un jour, Ho comme an'ny sera volanao prêché, rehetra indray andro any tahaka ny toriany anabavy teo,
anjavina avokoa Mais ce que vous faites pour le Seigneur maintenant, ça va rester. fa izay ataonao ho an'ny tompo ankehitriny a no hitoetra maharitra Et vous êtes devenu un disciple. ary efa tonga mpianatra eny ianao e Dieu prendra soin de ses disciples. hikarakara ny mpianany Dieu andriamanitra a commandé des apôtres, allez faire des disciples. nandidy ny apôstôly andriamanitra hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena Les rehetra disciples sont les gens qui obéissent et qui pratiquent la doctrine de leur maître. ny mpianatra dia ny olona mankatoa ary mampiatra fotom-pampianaran'ny Et mpampianatra vous azy ne pouvez pas être mon disciple si vous avez votre cœur sur ce monde et des choses de ce monde. tsy azo ekenao mpianatra ianareo raha mifonareo mbola mirona amin'ity zao tontolo zao ity sy ny zavatra eto amin'izao tontolo zao Les apôtres sont devenus des disciples. tonga mpianatra ireo apôstôly Et nous regardons leur vie, comment on a vu, ary comment tonganatsika on a vécu. ny fiainan'izy ireo ahoana ny fomba ny ainany L'apôtre Paul, ny apôstôly paoly il a dit, moi je suis esclave de Dieu. hoy izy hoe izaho dia Je mpanompon'andriamanitra suis crucifié pour ce monde. efa voaombo aho raha ny amin'ity zao tontolo zao ity sy ny fitiavana izao tontolo Parce zao que l'amour de ce monde, c'est vanité. satria ny fitiavana izao tontolo zao Et zava-pona je veux ihany aller travailler pour le Seigneur. fa za dia te hiasa ho an'ny Mais je ne tompo veux pas être chargé des autres. nefa aho tsy te ho enta mavesatra ho an'ny hafa Alors j'ai un métier. noho izany dia mba manokana Je asa aho travaille quelques heures peut-être ora vitsivitsiny mba hiasako dans la journée et le reste du temps, il était prédicateur. amin'ny andro sasatsasany ary ny akoatra izay kosa dia mpitoro teny izy Et il a dit, if we have food and clothing, ary hoy we'll be izy satisfied. Il a raha manaka travaillé. ny kohanina sy fitafiana isika aoka ionona amin'izany Si vous l'avez attrapé dans ce temps-là, vous dites, qu'est-ce que vous faites? ary raha mba nahita azy ianao tamin'izany fotoana izany dia ho ianao hoe inona no ataonao Vous êtes un homme d'affaires? ianao anga mpanao affaire Non. tsy a Je coude un peu les tentes pour avoir un peu de vary. fa mba manjaitra an'ity lay ity aho a mba azahoako vary kely Quand cet habit va être usé complètement, je chercherai un pièce. ary rehefa tsy azo ampiasaina intsony Valitsy. ity fitafiana ity a dia mba hitady a Seulement couvrir la tsy chair. nirendrarendra fa ampy hitafiana But all my resources, fa izay rehetra azoko kosa right to God. dia mivantana ao an'andriamanitra Ça, c'est l'apôtre qui a donné l'exemple de You. comment les serviteurs de Dieu doivent vivre. ilay apôstôly nanome ohatra ny fomba tokony iainany ny mpanompon'andriamanitra Alors, il a dit ces paroles. Vous koa izao pouvez teny le izao lire à la Bible. no nylazainy azonao Follow me vakiana ao amin'ny baiboly like zany or as I followed Christ. manahafa ah manaraha tahaka ny anahafako anarahako an'i kristy Follow me like I followed Christ. The same consecration, manahafa tahaka ny anahafako an'i kristy dedication, fanolora-tena fanokana tena the mitovy same denying ourselves, fahafoiza-tena mitovy d'être riche pour Dieu. ny hompanan-karena ao Toute an'andriamanitra ma santé doit être donnée à ny Dieu. fahasalamako rehetra dia tokony homena ao Ne pas an'andriamanitra pour ramasser les vanités de ce monde. fa tsy hanangonana ny zava-paonana zao tontolo zao Sacrifier ma vie, fa afoy tena aho d'être un disciple. mba ho tonga mpianatra Parce que Dieu m'a dit comme ça. satria izao You nolazain'andriamanitra cannot tamiko be my disciple if you do not follow liberty. tsy afaka ekena ho mpianatra ianareo raha tsy mahafoy ny zavatra rehetra dia nahafoy ny zavatra rehetra aho Je suis Dieu. manaraka Si an'andriamanitra aho votre mari gagne assez de l'argent, il peut mettre assez de l'argent sur raha ny votre vadinao table de lehilahy vie efa mahazo vola ampy et un mba pièce hividianana de toffe pour vous vary couvrir. sy fitafiana andrakofananao C'est ampli. dia ampy zay Satisfait. aoka ionona Soyez amin'izay satisfait. aoka ianina amin'izay Ne courez pas vers travailler, être sage de vous-même et vous Fa aza devenez un miazakazaka homme hiasa. d'affaires. ka ho tonga endro an'ny Femme tenanao court ary et tonga gagne. Et l'homme court et gagne. ny vehivavy mandeha dia mahazo Izany lehilahy koa miazakazaka kokoa. dia mahazo be dia be Pour qui? ho aniza On va ramasser ça pour mon argent, mes enfants. angoninay zany ho Qui a dit ça an'ny dans zanakay ma parole à ramasser pour vos enfants? iza moa no lazan'izany tao amin'ny teny hoe manangona ho an'ny Vous voulez zanakao prendre soin de vos enfants? te hikarakara ny Vous zanakao voulez faire ianao vos enfants riches tianao ho mpanakarena ny zanakao sans la bénédiction de Dieu? tsy misy ny Vous voulez fitahin'andriamanitra le Seigneur sa prendre soin kosa de vos enfants? tianao ny tompo no L'autre ihany dit, je zanakao dois éduquer mon enfant, je dois le faire un docteur.
ny anankiray ilaza hoe Mais le docteur maintenant, ils Piasco, sont Zana. chômeurs. ary tiako ho dokotera izy nefa ny dokotera ankehitriny tonga tsy anasa. Beaucoup d'eux maintenant, ils cherchent du travail, ils n'ont pas assez de travail. Betsaka amin'izy ireny mitady asa ankehitriny fa tsy manana asa ampy. Ou vous l'élevez pour qu'il soit un prédicateur comme vous. Sa tianao kosa izy ho be S'il azina va ho être tonga comme vous, mpitoro il teny n'a tahaka pas anao. besoin de l'université. Raha tianao mpitoro teny tahaka anao Il izy n'a dia pas tsy mila besoin mankany de amin'ny l'argent que vous université. ramassez pour leur futur. Tsy mila ny fanangonanao vola Dieu itsofana ho avy prendra izy soin d'eux. fa Andriamanitra no Est-ce iay que vous azy. l'aimez plus que Dieu ou Mo ve ireo no tianao mihoatra no Andriamanitra qu'est-ce qui est la vérité? sa inona no marina? Dieu a donné un témoignage pour Abraham. Nanome vavolombelona ny amin'ny Because Abrahama you Andriamanitra. love me more than your children. Satria ianao tia mihoatra noho ny zanakao Je vais vous faire tel et tel. dia izao ka izao no ataoko aminao. Vous aimez vos enfants plus que Dieu? Mo ianao tia ny zanakao mihoatra no Si Andriamanitra. vous aimez vos enfants plus que Dieu, vous ne méritez pas Dieu. Raha tianao mihoatra no Andriamanitra ny Si vous zanakao travaillez tsy jour et mendrika nuit, an'Andriamanitra ianao. ramasser, assembler, accumuler de l'argent Raha pour ohatra vos ianao enfants, miasa andro manalina manangona ho an'ny zanakao vous ne faites pas la volonté de Dieu. Levez vos enfants, que ce soit prédicateur comme vous. dia tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao fa be azo ny zanakao tezao ny zanakao tonga mpitoro tena tahaka anao ary avelao Andriamanitra iay Dieu azy. ne prend soin pas d'eux. Ary raha tsy miay azy Andriamanitra Il n'y a pas de joie dans cette vie. tsy misy fifaliana eto amin'izao fiainana izao. Mais s'il prendra soin de vos enfants, et Fa raha vous, izy no miay anao il tsy ny peut le faire zanakao dans une façon simple, dia ataony amin'ny fomba tsotra izany quand vous manify êtes teny dédié à Dieu et consacré à Dieu. rehefa tena manolo tena Il tsy n'y a voatokana pas ao aucune an'Andriamanitra ianao. excuse de courir vers ce monde. Tsy misy fialantsiny izay tokony hiazaka zana eto amin'izao tontolo izao. Il n'y avait pas une excuse pour Géza. Tsy misy fialantsiny azon'nga azy no natolotra Parce que le prophète l'a dit, est-ce que c'est le temps de courir? satria hoy mpaminany taminy moa fotoana Pour avoir fiazakazana de va jolis zao habits. mba hanana fitafiana tsara Pour avoir plus de l'argent? mba hananana vola misimisy kokoa. Voilà la malédiction de courir vers cette place. Zany no fanameloana sy Mais ozo ny c'est le fiazakazana temps de amin'ny vola faire la volonté de eto Dieu. amin'izao tontolo izao fa fotoana izao La anaovana ny volonté de sauver sitrapon'Andriamanitra. Madagascar. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny amonjy ny Nous avons Madagasikara. encore des bons vides parce que nous n'avons pas travaillé assez suffisamment. Raha mbola foana misy w foana eto amintsika dia mbola tsy ampy ny asa izay nataontsika. Qu'est-ce que vous faites? Inona ary no ataonao? Qu'est-ce que vous allez faire when God will summon us selon Corinthiens 5:10? Inona no ataonao rehefa ho ampamoan'Andriamanitra Qu'est-ce qui isika sera la réponse? araky ny Koritianina faharotoko fahadimy andininy fahafolo? Ahoana no avalinao? Fa isika rehetra Koritianina faharotoko fahadimy andininy fahafolo, fa isika rehetra dia samy tsy maintsy hiseho miariary eo amin'ny seza fitsarahan'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra natao tao amin'ny tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Qu'est-ce que vous allez répondre? Inona ary no valiny ho asetrinao? Ça sera effrayant de donner des excuses et de Hatahotra ne pas accepter devant Dieu. ny hanome fialatsiny izay tsy hoekena eo anatrehan'Andriamanitra. Les apôtres n'ont pas donné excuse. Les apôtres n'ont pas donné. Ny apôstôly tsy mba nanome fialatsiny. When I sent you, Fo ny ananiraka anareo moa ny zavanahory anareo va? non Seigneur. Hoy ireo hoe tsy tompo. Mais on pouvait dire oui, parce que si l'homme veut vivre selon le coutume de ce monde, No nateny hoe eny satria raha te hivelona amin'ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao God olona. did not call us Andriamanitra tsy miantso atsika to give us what we want, mba hanome atsika izay tadiavintsika but what we need. fa izay ilaintsika. Ça, c'est la volonté de Dieu, pas ce que vous voulez. Zany Mais ce sitrapon'Andriamanitra. que Dieu connaisse votre besoin. Tsy izay hoe tadiavinao fa Andriamanitra mahalala izay ilainao. Si vous commettez à Dieu, il prendra soin de vous. Raha ohatra ianao manolo tenao an'Andriamanitra izy no iay Si anao. vous vivez une simple vie de humilité, Raha miaina amin'ny fomba tsotra manetry tena ianao mais pas
courir vers la modèle de le monde. fa tsy hiazakazaka amin'ny ohatra omeny zao tontolo zao. Il y a des femmes qui s'habillent très cher misy vehivavy mitafy fitafiana lafo vidy parce que vous gagnez beaucoup. satria mahazo be Et dia vous be payez, ianao je paye le dîme, alors je le reste, c'est pour moi. ary hoe ianao hoe ny ampafolo no alohako dia Non, miambiny le ho ahy reste n'est pas pour vous. tsy ny ambiny tsy Dieu ho va anao vous dire, qu'est-ce que vous avez fait avec mon argent? andriamanitra dia ilaza hoe inona J'ai no nataonao acheté ny des amin'ny robes volako de luxe. nividy fitafiana J'ai marevaka aho grandi mon travail. nampitombo nanalehibe ny asako aho Tout ceci n'est pas des réponses qui vont satisfaire Dieu. ireny rehetrarehetra ireny tsy valiteny afapo an'andriamanitra Dans la Bible, atao amin'ny baiboly vous savez les deux versets que je dis, that they have put charge themselves. Le royaume de Dieu a Néhémia besoin fafolo de andininy vous. faharoa amby telopolo ny We fanjakan'andriamanitra charge ourselves. dia mila anao Néhémia Ouvrez seulement. Ils nous ont pas parlé de dîmes. tsy resaka ampahafolony ihany a no Parce qu'ils ambarany payaient le amintsika dîme, mais ce n'était pas suffisant. satria nandoa ampahafolony ireo nefa tsy ampy Néhémia toko fahafolo andininy roa amby telopolo ary nanao lalàna ho anay koa izahay ando ny ampahatelo-tsekely isan-taona hanaovana ny fanompoana momba ny tramon'andriamanitra Et les premières églises primitives, qu'est-ce qu'on a fait? ary ny fiangonana voalohany fahino inona nataon'izy On ireo a vendu tout et on a porté l'argent aux pieds des apôtres. nivarotra ny rehetra izy ary nitondra ny vola teo a-tongotsy ny Ils n'avaient apôstôly pas la sagesse que les gens maintenant, ils ramassent, sy mba niazona ny ils deviennent fahendrena riches pour eux-mêmes. izay ananany olona ankehitriny hoe manangona tonga ampanankarena ho an'ny tenany Et ils utilisent sur eux-mêmes une grande partie. ary ny ampahany lehibe dia ampiasainy ho an'ny tenany ihany Si vous voulez aller au ciel, raha tianao no ho any il faut an-danitra être un disciple, dia tokony ho mpianatra ianao une personne consacrée à Dieu, dia olona voatokana ho an'andriamanitra qui a donné sa vie à Dieu, izay nanome ny fiainana ho and an'andriamanitra all his resources to God. ary ny fananany rehetra ho Vous an'andriamanitra en avez, c'est un talent que Dieu va vous donner, donne un compte. izay anananao ankehitriny dia talenta nomen'andriamanitra anao izay tsy maintsy ampamoahan'andriamanitra indray andro any Bonne nourriture, ça va. mendrika anao ny hinana Couverture, tsara ça va. ampy Mais quand vous exagérez des Enfin. choses de luxe, raha miopampana ianao et vous accumulez dans les banques, ary manangona any amin'ny banky alors vous allez commettre une malédiction pour vous-même. dia andray ozona sy fanameloana ho an'ny tenanao Dans ianao la parole dit, vous avez ramassé un abandonné. satria ao amin'ny tenin'andriamanitra dia milaza hoe nanangona ianareo nefa nitsofoko izany C'est que le temps maintenant, ce que Dieu va faire. zany no fotoana izay Il y aura des temps très difficiles. anaovan'andriamanitra ankehitriny isy andro sarotra Seulement la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu qui va sauver notre âme. fa ny fanaovana ny sitrapon'andriamanitra irery any no hamonjy ny fanahintsika Amen. amen C'est clair la parole de Dieu. mazava ny tenin'andriamanitra Vous dites, frère, vous m'avez enseigné, dit, bien si vous êtes pauvre, ka hoe vous ianao gagnez jusqu'à 200 000 raha par lahy raha mois, nadao payez votre dîme. efa nampianarina ny ampahafolo-karenany aho hoe raha mahantra Mais ianao si vous gagnez plus que 2 Ataovy ny ampahafolo millions ou fa raha 1 mihoatra million noho ou ny 500 000, 2 millions 1 million ça sera 500 000 péché de payer les dîmes. fa hotanao anao raha ny ampahafolony ihany no Mais alohanao tout sera pour Dieu. Le fa ny reste, rehetra dia ho je an'andriamanitra vis une vie simple, fiainana tsotra no iainako je me nourris normal ny sakafo ara-dalàna aho et le reste est pour mon Dieu. fa ny ambiny sisa tavela ho an'andriamanitro Ça, c'est la vraie croyance. zany ny tena mpino marina Nous avons vu beaucoup de croyants de ce monde, betsaka sesehena ny mpino efa hitanay teto amin'izao tontolo izao des amis à nous, namanay that gave their resources dia nanome zay rehetra nananany and worked and gained money, but they gave the money to God, ary nahazo vola izy nefa nanome ny volany ho an'andriamanitra izy and their consecration, how much I can use on myself. ary ny fanoloran-tenany dia zao mba ohatrinona no azoko ampiasaina ho an'ny tenako Combien vous permettez? ohatrinona no avelanao Moi et sœur, nous donnons ce témoignage. Le Seigneur nous donne de l'argent. izaho sy ny anabavo izy dia mijoro vavolombelona aminareo Comment il nous donne de l'argent? manome vola anay izy
des personnes, ils vont tout, ils amin'ny nous fomba donnent à ahoana nous. olona be dehibe mamaritra ny rehetra ary miny anay Quand zany arrivé en Amérique, il y avait une personne that he wrote his will, $150,000. noho ny tonga tany amerika izay a dia nisy olona nanome ny didi-pananany amina dolara be diabe zany a ho anay Ça, c'est pour frères et sœurs, ity hoy pour izy a faire la volonté de Dieu. ho an'ny frère sœur anaovana ny sitrapon'andriamanitra ohatrinona moa zay 1 milliard zany Des autres, on a laissé 40 000. ny hafa namela 40 Ça, c'est 000 notre dollars vie. zany no fiainanay Quand tout nous avons commencé, on a abandonné tout. rehefa nanomboka izay a dia nafoy ny zavatra Mais rehetra pour faire la volonté de Dieu, fa mba hanaofana ny Dieu sitrapon'andriamanitra a touché des gens dia nikasika qui donnent olon'andriamanitra tous. izay manome ny rehetra Mais on ne sait pas combien d'années encore nous allons être donnés par Dieu nefa mbola tsy fantatra hoe firy afirinany mbola de omen'andriamanitra vivre anay avec vous. mba hivelomana miaraka Nous aminareo désirons qu'il nous donne une longue vie, irinay mba hanomezany anay fiainana maharitra mais il faut que vous préparez vous-même fa tokony iomana ianareo maintenant de prendre la charge de l'évangélisation. dia nyzao andray andraikitra ny fitoriana filazantsara Dites Amen. mba lazao hoe amen Que vous aimez, que vous n'aimez pas, dites Amen. na tianao zany na tsy azoazonao lazao ihany hoe amen Parce que ce que vous entendez maintenant, un jour de jugement, vous allez re-entendre comme satria un... zay renao ankehitriny ndray andro fitsarana dia mbola ho renao tahaka an'ireny orona ampeo amin'ny manetofona ireny Qu'est-ce que fiainanao vous avez fait avec votre temps? inona nataonao ny amin'ny fotoananao Qu'est-ce que vous avez fait avec votre temps toute la journée? Je vous donnais Nathan, non. 24 heures dans la journée. ny fotoana rehetra 4 ora nomeko anao isan'andro Dormir 8 heures. matory adiny Mety. valo mety Et après, ary taorinan'izay courir droite à gauche pour gagner de miazakazaka l'argent, eto sy aroa mba azo vola assez pour vivre normal. ampy raha hivelomana Pas ara-dalàna devenir riche pour vous-même. fa tsy ho tonga Et si mpanankarianao vous an'ny voulez tenanao travailler en plus, bien donner à Dieu, ary raha ohatra mba te hiasa bebe koa ianao manomeza ao an'andriamanitra devenir riche pour Dieu. aoka ho tonga mpanankarianao Our an'andriamanitra life and our time belongs to God. ny fiainantsika sy ny fotoanantsika an'andriamanitra That's been our consecration. zany no fanoloratenanay We forsake all na foy ny zavatra rehetra and izany we gave all. ary manome ny zavatra rehetra And what we have time is all for the glory of God. ary ny fotoananay rehetra dia ho voninahitra On andriamanitra vous donne avokoa un exemple. ohatra nge izao omena ianao Notre zao vie est un exemple. ny fiainanay dia ohatra ho anareo Nous n'essayons pas de ramasser, nous avons... Non, zay tsy miezaka manangona ce qu'on a, c'est pour la gloire de Dieu. fa izay anananay dia ho voninahitra Il y a une andriamanitra petite chambre en dessous du garage. ary efitra kely ao ambonin'ny garaziny mba Et on va honenanay prier maintenant. fa afaka tsika kehitriny